salama daholo e manana daholo raha kotomanga any mbola fanomezatsoa zay fampianarana ny fampatarany maro ako tombony orinasa fosamanga création zay miforona tamin'ny taona fito sy roa arivo ao anatin'ny CAPRI na nambasy akanjo ary mpikambana ao amin'ny chambre d'artisanat Antananarivo. Andrefito Catherine Muriel ny anarako izao dia mpanao asa tanana atao amin'ny orinasa Pamela ary mpikambana ao amin'ny chambre d'artisanat d'Antananarivo. Kirakira indrindrandrindra momba ny resaka lamba sy akanjon'ankizy ary tena ahafantaran'ny olona anay dia eo amin'ny resaka broderie sy smoky. Efa 12 taona zao ny teo amin'ny sehatry ny asa tanana ary hitako sy tsapako fa velona tsara. Efa 20 taona mahery zao no misy ny orinasay ary tena hitanay sy tsapanay fa tena mahavelona tokoa ny asa tanana malagasy. Mananasa mananao eto aho dia manentana antsika tanora malagasy rehetra toa mba ho lina amin'ny famoronana asa eo amin'ny sehatry ny asa tanana. Antsika rehetra tsara ny vita malagasy koa lalao tsy fao ary ampiasao.